Anatin'izay taranja basketball izay ihany fa iresaka ny kluban'ny Dream Team isika nampahafantatra ny fanovana rafitra eo anivon'ity kluba ity ny mpitantana izany natao dia mba entina indrindra ampiroboroborona sy ampahafantarana ny rehetra fa mbola mijoro ary misy tsara izany kluban'ny Dream Team izany. Ny taona 14 no niforona ny DTSC na ny Dream Team Sporting Club. Vokatra maro no efa azon'izy ireo nandritra izay fotoana nijoroany izay. Ankehitriny dia manana faniriana hilahatra amin'ireo ekipa voasokajy ho goavana eto Madagasikara eo amin'izany tontolon'ny basketball izany izy ireo. Mba hoentina manatratra izany tanjona goavana izany ary dia nanova ny rafitra misy eo amin'ny DTSC. Fantatra fa Ramatoa Asmin Gandhi no lasa filohan'ity kluba ity. Ny tenan'izay tohanan'ireo mpikambana maro isan-tsokajiny ao aminy. Taka ny nafantarana azy hatramin'izay kosa dia Bayara Zafindralambo no miandraikitra ny lafin'ny teknika na ny tale teknika. Amin'izao fotoan'izao dia misy 50 ireo mpilalao manana kara-pilalaovana ao amin'ny DTSC. Izany dia misampana amin'ny sokajy rehetra eo amin'ny zazalahy. Misy 5 kosa ireo teknisianina hampanazatra sy mamolavola ireto ankizilahy kely ireto. Ny fitezahana ireo tanora amin'ny fototry ny basketball moa no tena nahafantarana ny Dream Team hatramin'izay. Aprofon'izany ny efa natafitany mpilalao roa lasa nila ravinahitra ny velany dia sitraka rahary manantoanina izay nilalao any amin'ny ekipany Elan Chalon any France latsaky ny 20 taona. Eo ihany koa Loïc Luciano izay milalao any amin'ny Lyon Club any Frantsa ihany. Anandritra ity fotoana fampahafantarana ny tetikasa vaovaon'ny Dream Team ity moa no nilazahany Bayara sy nanipahazany teny amin'ny Fédération Piano Basket amin'ny tokony ametrahana mazava ny lalàna amin'ny feny fifindratoerana eto Madagasikara. Mazana tokoa mantsy izy no mandray vonona ireo kluba vaventy manam-bola ka zary tsy hita sy rava ho azy ireo kluba mpamolavola. Tanjona goavana apetraky ny Dream Team moa miakatra ao amin'ny sokajy amin'ny amin'ny taom-pilalaovana 24 ity. Eo ihany koa ny ametrahana tanjona ho hipetraka alarana voalohany ho amin'ireo sokajy taona rehetra misy ao aminy amin'ny fifaninanana regionaly sy ny fifaninanana nasionaly misy eto Madagasikara. Ny alady lasa teo dia avoavo vositra ho tompon-dakana Analamanga sokajy NMB ny Dream Team ka efa manomana sady ny fifaninanana nasionaly ho an'izany sokajy izany.